Fiadanany tompondray amintsika rehetra fa le tafahoana amintsika indray a rehefa avy tsy niaona kely nandritra izay fotoana anankiroa izay a ary dia tsy mitsahatra ny manona ny fahasoavan'ny tompo amintsika rehetrarehetra sy ny fiadanany ihany koa miny izay fa salama tsara daholo tsika any amin'ny toerana rehetra izay misy atsika any tonga indray fotoana fahana fampisara amin'ity andro anio ity a androany isika dia iresaka mikasika ny atao hoe tsy manan-java-mahory misy fotoantsika fampiresaka mikasika n'ilay teny hoe fianinana dia tsy fantatro ray fanjerenao izay toriteny izay a izay milaza hoe mifaly ny amin'izay ananana dia androany ahako a dia somary anome fanampim-panazavana kely mba tsy hampatonga fivolanana eo amin'ny fahazoantsika ny afatra tamin'izay fotoana izay tsika dia niresaka fa ny fiarahana amin'ny Kristia dia fianinana izany hoe faly ny amin'izay ananana ary tsy mitady mihoatra izay natao hoe fiarahana amin'ny Jesosy ny amin'izay misy eo am-pelantanana ny amin'ny karama ny amin'ny trano hipetrahana ny amin'ny vady aman-janaka ny amin'ny zavatra rehetrarehetra zany ny ao amin'ny Kristia fianinana daholo zany a tafiditra ao anatin'ny fianinana ihany koa izay ambaran'ny tenin'Andriamanitra milaza hoe tsy nomena fanahosa isika fa fanamahery sy fitiavana ary fahononan'ny tena tafiditra ao anatin'ny fianinana ny fahononan'ny tena fa izay tahana-karena ho isika dia latsaka mifandrika izay sady manimba sady mandratra nitondra ny tenany ao amin'izany fitaka izany dia androany ako te hifampizara kely ao am-bokin'ny Lioka toko 2:20 andininy 5:30 jereo any tokantrano any sy any amin'izay toerana fanao mandray azao afatra izao a misy teny tahaka izao hoe ny rahan'i Jesosy ny mpianatra dia rehefa hiala teo amin'ny mpianatra Jesosy a dia izao ny resaky ny tompo taminy hoe hatrizay ny rahantsika izay ozy izy moa nisy nahory anareo va dia izao ny navalin'ny mpianatra hoe tsy nisy tompoko moa nisy nahory anareo va tsy nisy izany hoe Jesosy teo a dia miaraka amin'ny 12 lahy fa ary tsy 12 lahy ihany ary fa ireo mpianatra hafa ihany koa izay mitotaly teo amin'ny 70 teo no izy rehetrarehetra fa zavatra nitranga tamin'izany fiarahana tamin'i Jesosy izany a dia tsy nanan-java-mahory ireo mpianatra ireo ny teny hoe tsy manan-java-mahory a dia mila azontsika tsara fa ny atao hoe tsy manan-java-mahory dia indraindray a adikan'ny olona izay te hanome fampianarana hafahafa izay te hampiviliny sain'ny olona ka mitondra azy ho amin'ny fitiavan-karena so amin'ny fitiavan-tena sy ny sisa rehetrarehetra ka milaza fa ny atao hoe tsy manan-java-mahory a dia manana fiara manana trano tsara tarehy manana frigo feno zavatra manana zavatra be deaibe fa ny atao hoe tsy manan-java-mahory dia manan-kanina ary manan-kitafy izay ny atao hoe tsy manan-java-mahory rehefa miaraka amin'ity Jesosy ity a dia ny ankapobeny amin'ny ankapobeny nisy fotoana ihany Paola laza hoe zaho ozy izy mampiseho ny tenako ho mpanompon'Andriamanitra ho mpanompon'ny Kristy amin'ny zavatra rehetrarehetra amin'ny tsy fampikanina matetika amin'ny tsy fampitoromaso sy ny sisa rehetrarehetra izay ny tenenako hoe amin'ny ankapobeny dia ny fampanantenana izay tsy mifampanantenana moa zany fa ny zavatra izay omeny Jesosy Kristy atsika sy ny zavatra izay tiany tompo a ho azontsika antoka tsara ny fiarahana aminy dia izao a tsy manan-java-mahory a manan-kanina manan-kitafy rehefa manompo an'i Kristy dia ireo zavatra ireo a dia omeny memem-pona ny zavatra tiako hifampizarana aminao mantsy dia izao indraindray a noho ny amin'ny tsy fahazoantsika azy dia mety hoe ny atao hoe fianinana ny fieritreretantsika azy dia izao hoe androany azy any tsy manan-kanina dia eny misaotra ny tompo any amin'izany zavatra izany ny antony mahatonga an'ilay olona ohatra tsy manan-kanina nefa dia satria izy a mihay ny zavatra rapitso sy ny ravaka-pitso izao nambaran'i Jesosy eo amin'ny bokin'ny Mateo toko 4:4 hoe aza mihay ny amin'ny ampitso ianao fa ampoan'ny andro fa ny ampitso hihay ny azy fa ampoan'ny andro ny ratsy miseho eo aminy ny fiarahana amin'i Jesosy zany a
dia mifanohatra tanteraka amin'ny fomba fijerin'olombelona. Raha fomba fijerin'olombelona feno fahendrena tsy inona dia zao a miainy amin'ny ampitso foana, mieritreritra foana ny amin'ny ampitso, ahoana ny amin'ny rapitso inona ny tokony ho atao dia amin'ny anina mbola anao an'izao dia ny atao hoe olon-kendry dia mandamina sy mandrindra tsara ny hoe amin'izao ka mila an'izao dia amin'ity mila an'ity dia amin'ity mila an'ity dia dika an'izay zany mila miafy izay menakavy dia mila kelikely ny sakafo fa raha vao tsy atao ohatra zao ty dia raha vao tsy hay tsara mandamina sy mandrindra an'io raha vao tsy kelikely ohatr'izao no anina dia mety tsy sy hoanina intsony amin'ny herinandro dia mety tsy aloha ny hofatrano amin'ny faran'ny volana na amin'ny fiandohan'ny volana manaraka dia mety ohatran'izao dia mety ohatran'izao fa ny fiarahana amin'i Jesosy dia tsy fiarahana feno fanahiana. Izy tena mampianatra mihitsy hoe aza manahy ny fampianarana fototra rehefa tafiditra marina amin'ny fanjakana lanitra ny olona, rehefa nateraka indray marina ny olona, rehefa manana antoka izy fa Kristy ny velona ao anatiny dia ny tsy fananana zao fanahiana zany. Mianina tsika rehefa manakanina sy manakitafy, raha manana an'ireo sika dia mianina, fa isika tsy manany amin'ny ampitso. Ny olana goavana be zany ao anatin'ilay tontolo dia zao ny mahatonga ny olona indraindray heverin'ny olona fa hoe ny fiarahana amin'Andriamanitra dia fiafiana ohatra. Za tena sako milaza tsy fiafiana ny fiarahana amin'Andriamanitra, tsy resaka ohatran'izany fa mahatonga antsika miafy matetika dia noho ny fanahiana. Eo ilay zavatra tsy mety zany mahatonga antsika miafy dia noho ilay fanahiana, noho ilay fieritreretana ny rapitso ny rafakapitso ny sisa. Nisy fotoana tao amin'ny zanak'Israely rehefa nandefa ny mana sy ny papelika Andriamanitra amokisana sy ho sakafo ny zanak'Israely dia rehefa tonga ny maraina dia mahazo mana izy ireo dia rehefa hariva ry zareo mahazo papelika. Dia zao ny afatry Mosesy rehefa nanome ny mana avy any an-danitra Andriamanitra, zay tokony hoaninareo androany ihany no hoaninareo, zay tokony hoaninareo anio ihany no hoaninareo, angony arak'izay ilainareo. Dia inona ny zavatra nitranga tao anatin'izy nisy zanak'Israely sasany izay be fanahiana. Jereo tsara fa prinsipa fomba fanaon'Andriamanitra izay tsy niova hatramin'ny taloha indrindra ka mandrak'ity ny androany dia ny fiainana amin'ny finoana sy ny tsy fisian'ny fanahiana ny amin'ny zavatra izay ho avy sy ny amin'ny rapitso, fa io fisian'ny fanahiana io no tsy mampiadana antsika, io no mahatonga antsika tsy faly, io no mampatonga antsika mieritreritra sy mierikerika sy tsy mahita tory sy miady saina sy mila vanina ihany koa, satria vokatr'ilay tsy fahitatory, vokatr'ilay fitsitsiana be loatra, vokatr'ilay fiafiana be loatra, vokatr'ilay fiahiana ny amin'ny ampitso, ny rafakapitso, ny amin'ny ray volana. Dia lasa mitondra fakizitianana ny anatsika ireny, lasa mitondra fahatezerana, lasa mitondra fiahiahiana, lasa mitondra fimenomenomana sy sisa rehetrarehetra. Nefa tsy izany zavatra tian'Andriamanitra hiainany zanany, fa zavatra tian'Andriamanitra hiainany zanany amin'ny bokin'ny Hebreo 7:10 any izy raha tsy diso any amin'ny 7 angamba raha tsy diso dia milaza izy zao nambarany hoe aoka ny fonareo izy tsy amin'ny fitiavaka arena fa zao mianina amin'izay anananareo, fa zao ny lazainy za tsy andao anao na foy anao akory. Inona ny dikan'izany? Hoano izay tokony hoaninao androany, sotroy izay tokony ho sotroinao androany. Raha tokony hividy fitafiana ianao androany dia fidio zany. Azonao le izy fidio zany. Le fitafiana resako eto zany dia tsy filana ratsy izay efa manana feno ny armoara fa mbola te azo ihany. Azonao le izy misy zavatra zany, misy équilibre le izy, misy fifandanjana ao anatin'le izy, mianina rehefa manana, fa rehefa tsy manana, rehefa tokony vidy dia mividy, zay le fandehany. Fa rehefa hoe manana dia misaotra ny tompo dia mifaly ny amin'izay ananana, fa rehefa tokony vidy dia mividy. Raha androany ianao tsy manana fitafiana, efa rovotra na tsy fantatro, mety avy zao ny orana dia misy vola kely eo pelatananao, fa noho ny fieritreretanao ny rapitso ny rafakapitso sy ny tokony ho atao rehetrarehetra, ny anina mbola ohatran'izao, ny ekolazy mpianatra iny mbola misy tsy voaloha, ny droangy mbola ohatran'izao, ity ohatran'izao. Raha vao izay foana ny eritreretintsika dia voalohany indrindra tsika tsy hiaina amin'ny finoana, faharoa manarak'izay tsy hiaina ao anatin'ny fifaliana, tsy misy fiadanana. Ka ny afatra izay tiako hifampizarana aminao anatin'izao afatra fohy izao dia zao hoe isika dia natao hianina fa natao tsy hanan-java-mahory ihany koa. Ohatrany hoe mety hoe araka resako teo ohatra mifanohatra ireo fa tsy mifanohatra mihitsy ireo fa tena fameno ireo. Jereo tsara ny tantara
any boky mpanjaka voalohany toko fa 7 any tantarany Elia sy lay vehivavy manantena. Zao ny zavatra zay nitenen'le vehivavy hoe ozy izy Elia ny resaka taminy mba meo rano hosotroiko, de nalay le vehivavy le rano de nomeny. De rehefa andeha akaly le rano izy de zao koa nambarany Elia hoe de mba hitondray mofo koa. De zao lazain'le vehivavy hoe tompoko ravelona koa enao ary ravelona koa Jehovah'Andriamanitra aho, tsy manana mofo akory fa koba kely eran'ny tanan'ila no mba hanananay mianaka dia hoaninay ireo de ho faty izahay. De zao lazainy Elia hoe aza matahotra fa hanaovy kely ihany, afa zao nambaran'i Jehovah tsy ho lany koba ao am-bata ary tsy ho ritra ny dililo amin'ny tavoara mandra-pandazako ny ranonorana amin'ny tany ho Jehovah, ary de nanankanina nandritra ny fotoana maro izy ireo. Zany hoe nohanina ny tao anaty vata de nampitsoniny misy indray ao arak'izay ilaina, arak'izay ilaina. Tsy mihinam-be voky ikina matin'ny avokisana, tsy manao business le koba tao am-bata ihany koa, fa mihinana arak'izay ilaina. Azonao le izy de ohatran'izay ihany koa ny fiarahana amin'ny Kristy. Ny fiarahana amin'ny Kristy tsy fiafiana be fanaovana an'ity rehetrarehetra ity, satria ny antony mieritreritra n'ilay ho avy, mieritreritra ny rapitso ny ravakapitso tsy atsika ingezany. Aiza moa ny alalanao raha mbola velontsika rapitso ravakapitso? Aiza ny alalanao raha mbola velona ianao amin'ny herinandro amin'ny ray volana, enao mieritreritra lava ahoana ny tompotrosa, ahoana ny hofatrano, ahoana zao. Za tsy miteny hoe tsy aloha reny anahodina fany reny, tsy zay nambarako so de misy mitantara indray nozy le pastera zay tao amin'ny Facebook hoe tsisy rarahiana ho an'ireny io. Tsy zay ny ambarako fa ny tompo dia manome zay tokony ho ilaitsika amin'ny fotoana andro. Nisy fotoana fampizara tamin'ny mpiara-mivavaka hoe raha tsapanao fa tokony handeha vakansy ianao, mandehana tonga de manapa-kevitra, tonga de manapa-hevitra fotsiny hoe zahay andeha na ohatrina na ohatrina. Zay tena mpanao an'izany mihitsy. Zay tsy manana, za tena mijoro vavolombelona aminareo zay tsy manana ambiampy, zay tsy manana ahoana moa zany, zay tsy manana tahiry, fa tapa-kevitra fotsiny hoe andao andeha vakansy. De inona ny atao? Zay ampelantanana. De zay zany, ohatrina ny ampelantanana nefa mbola piditra mpianatra amin'io mbola ando droit d'inscription mbola hividy fidiram-pianatra, hividy fitaovam-pianatra, mbola hividy zavatra maro isan-karazany. Nareo zao nitantaraiko sy nanoratako hoe iala sasatra kely pastera, de mety misy mieritreritra ny pastera kosa be vola. Zay tsy be vola, fa tena ny ampelantanana de ino no ampiasaina, satria fantatro fa marina ny tenin'Andriamanitra zay manambara. Za tsy andahoanao na foy anao akory, tia ny ampelantanako topo za mila manao vakansa reraka ny ankizy efa ela be ry zareo nijanona tato an-trano menomenina sy sisa rehetrarehetra mba ilainy zany, ilainy ankonako zany, ilainay mba miaraka toy izay ampiasainay io zavatra io. Rehefa mody indray zay mifankahita hoe ahoana ny tokony ho atao, fa za afaka mijoro vavolombelona aminao androany fa niditra nianatra mpianatra ampitsara fitaovana efa voaloha ihany koa ny écolage sy ny droit sy sisa, satria Andriamanitra manome arak'izay ilaitsika. Tonga ny mana tamin'ny fotoana izay nilany an'izany, tonga ny papelika tamin'ny fotoana izay nilany an'izany. Ary ireo olona izay tsy natoky an'Andriamanitra de nanangona mana mihoatra noho izay tokony ho angonina, satria nietrehitra fa Andriamanitra de tsisy mana rapitsoko, alao angonina be deaibe reny de lasa ry zareo nanangona. Fa inona ny zavatra nitranga? Nisy olitra ninana an'ilay mana izay izay nangonina. Rehefa misy fiahina tahaka izany eny anatsika, mba jereo ny ao anaty fiainanao fa rehefa misy fanahina ohatran'izany, jereo tsara zavatra mitranga fa le nangoninao. Za tsy miteny hoe aza manangona, le fanahina zany ny tena ivony resantsika eto tsisy olana mihitsy ny raha manana azo angonina ianao, fa le fanahina ny tena ivony resantsika eto. Fa le zavatra izay nangonina, raha ohatra ka fanahina ny ao ambadiky le izy, ianao zao zanak'Andriamanitra, za miresaka aminao aza manao an'izany fanangonana fitsinjovana vody-andro merika zany, fa rehefa zany ny ataonao de milaza anao fa tsy merika fotsiny vody-andro io va irara kopa ny orana io arosahirana eo ianao, fa avelao ny fiainanao eo ampelantanan'Andriamanitra meno azy matokia azy amin'ny fonao rehetrarehetra, dia izy mahalala zay tokony ho anao fa tsika zanany ary asan'ny tanany. Zay ny avatritsika androany dia mametraka veloma mandra-pionina mandra-pitafa amin'ny manaraka toy izao indray. Samy tahiny tompo daholo. Veloma tompoko.